Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray misedra olana amin'ny fampidirana ny zazan-tsekoly ny ankamaroan'ny iray aman-dreny ao amin'ny fokontany fieferana sy ireo tanàna kely manodidina azy moa ao amin'ny komina Mahitsy. Marobe ny zaza tsy mahatody hatramin'ny farany akory na dia ny kilasy fahadimy aza noho ny fahasahiranana ara-pivelomana moa eo amin'ny ray aman-dreny izy ireo. Entina fanampiana kosa ny ray aman-dreny eto n'ity fokontany ity dia nanangana sekoly misy ny ambaratonga fototra eto ny fikambanana tsy miankina DMG avy any Allemagne. Zailandriamaro anjara janare. Maimaim-pona ny fampianarana eto amin'ny sekoly DMG eto amin'ny fokontany fiherenana komina Mahitsy. Efa taona izao no nijoroan'ny sekoly ary antohana avokoa ny fitaovan'ny mpianatra rehetra miampy ny sakafo atoandro omena azy ireo mandavan-taona ihany koa mba ahafahany manaraka ny fotoam-pianarana. Notolorana ny fitaovam-pianarana androany ny mpianatra rehetra misy 300 eto miainga amin'ny kilasy voalohany hatramin'ny kilasy fahaefatra eto amin'ny sekoly. Dia androany moa zany dia fidiran'ny mpianatra dia nozaraina maimaim-pona reto ankizy reto zany ny fitaovana mba ahafahany manao ny fianarany ara-dalàna ohatra n'ireny zana-bahoaka ireny ary mihoatra noho n'ireny any amin'ny sekolim-panjakana za raha ny tena marina moa hampanatra tena ilazana an'izany dia ny tablier koa zany mba tsy ho hita hoe iza ny sahirana iza ny manamanana dia natao mitovy daholo zany ny fitafian'izy ireo amin'izay dia ankizy zany mba tsy misy hoe menamenatra sanatr'izany dia fanampon'izany moa reto ankizy reto isaky ny atoandro zany ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma dia omena sakafo maimaim-pona amin'izay zany mba sady mba hoe mba misy otrikaina mba ahafahany miatrika ny fianarana sy tsy moramora le fianarana eto zany dia mbola manao ino moa teo mba anaovana terrain de sport zany zareo mba ahafahany manao sport koa zany fanatanjahantena sy ny lakozia zay vola vita tamin'ity taona ity mba ahafahany hoe mihinana sakafo manara-penitra. Fa roa manarakaraka an'izany dia amin'ny volana mars anoany dia isy stagiaire avy any Allemagne roa vavy avy eto anofana an'izy ireo amin'ny fahaizana amin'ny lalao amin'ny fahaizana manoratra sy miteny dia mba ho zarina koa izy ireo ahiteny frantsay sy ny teny allemana ihany koa mba ahafahany miatrika ny fanatotoloana. Nijoro vavolombelona ny ray aman-dren'ny mpianatra eto fa fahasahiranana ho azy ireo ny mampiditra ny zazan-tsekoly raha tsy nisy ny tolo-tanana avy amin'ny tsara sitrapo tahaka ny fanaovana tetikasa toy izao. Misy mihitsy aza ireo mandeha dia tongotra ora iray vao mahita sekoly ny zaza. Be ny tombontsoa azonay tamin'ity sekoly ity zany zao nanomboka tamin'izay nisokafan'izay surtout an'ny ankizy kely madinga ohatra ny tony zanaka ito zany zao ity tsy misy sekoly hafa mihitsy zany ety juste hoe mahitsy ihany dia anampiana an'izay koa misakafo ireo zanaka ireo eto mihinam-bary sy laoka dia manao goûter avy eo dia mahafa-po anay tsy mihaza saina intsony zany zay ray aman-dreny eto fa alefa mianatra ampiakanjona fotsiny ireo maraina sasany dia alefa aty dia voky ireo mody. Tena sahirana be mihitsy aloha fa hatrany nisy an'ity zao nafinaritra mihitsy tety. Ohatra hoe le manatitra mpianatra amin'ny Mahitsy zao sahirana ny ray aman-dreny fa mbola hafa ny ety akaiky. Any Mangita ohatry ny andra mamany ihany. Lavitra mpiangaza. Da lalanadiny iray. Manala fasarianana sady tsy miantoka tableny, tsy miantoka sakafo amin'ny etandro no tsy miantoka kolasy, tsy miantoka fitaovana rehetrarehetra. Nahoana ny fandraisanareo ray aman-dreny an'izay? Mahafinaritra. Ny fikambanana DMG mpanao asa soa avy any Allemagne miara-miasa amin'ny teratany malagasy eto an-toerana no nahavitana ny tetikasa toy ity eto fiherenana ity. Ankoatra ny efa fanampiana tahaka izao dia mbola hisy mpilatsaka tsy sitrapo avy any Allemagne ihany koa andalo eto amin'ity sekoly ity hampianatra ny reto zaza reto. Tsy ny eo amin'ny fampianarana irery ihany fa niainga tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny asa soa nataon'ny fikambanana teto Madagasikara. Efa hatramin'ny voalohany aho nirasy lahatra fa mila manao asa hafa ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Izany nahatonga anay nanangana ity sekoly ity 3 taona lasa izay. Nosafidiana manokana ho androany 3 oktobra ny fitsidihana sy fanolorana ny reto fanomezany reto teto amin'ny sekoly DMG teto fiherenana. Anio tokoa matso ny mankalaza ny fetim-pirenena ny Repoblikan'i Allemagne ka mariky ny fisakaizany ny vahoaka Allemand sy ny Malagasy izao fihetsika izao.